Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandeha tantely tsy mba asa. Mbola miarabantsika indray tafaradalana araka ny fifanarahantsika teo dia iresakitsika reo fanaratsy na hery maizina na asana devoly anakenina mahatonga ny tokantrano rava na hopotika. Zay moa zany no loha hevitra ao anatin'ity herinandro ity. Ny tenako ny pasteur Johnny Andrianatenaina ny eto amin'ny fanolorana sy ny pasteur Frédéric Andria miakatra Tolo-Janahary. Miarabanao pasteur dia miaraba ny olona tsiraray avy any anatin'ny tokantrano izay manaraka ty fahitalavitra ity. Miaraba ihany koa ny teknisiany ambadiky ny trano fitaratra ao izay mampita ny feo sy ny sary. Pasteur, araky ny resakitsika farany teo dia ilay resaka hoe ny vehivavy tsara dia sady voninahitra ho an'lahy, fa ny vehivavy izay manao mamenatra kosa dia tahako ny loha anaty taolana. Hitako alohan'ny vavako angamba dia meko fitenenana. Ya tsara ihany ny manindry kely ny izy iny pasteur milohan'ny hidirantsika amin'ny zavatra manaraka io ohatra ny sakafo hohanina, mila tsakatsakoana, mila fakafakaina tsara aloha mba ahafahantsika miditra amin'ny lesika manaraka. Zavatra nresantsika teto tamin'ny fandarantsika manaraka ao anatin'ny hoe fanaratsy enina, devoly enina mitondra makany amin'ny tsy fahavanonana, makany amin'ny faharavana sy ny fampiten'ny tokantrano sy ny fiainam-pitiavana. Dia nyresaka manokantsika mikasika n'ilay avinavina friariana ary be dia be ny olona tratran'io zavatra io pasteur Johnny be dia be ny olona simban'io zavatra io. Tiako somary hitarina kely zay zavatra zay mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny famelabelarana ny toy ny fandarana pasteur Johnny. Ya, hivavaka angamba antsika tompoko raha sitraka ao dia andao mba hiary hivavaka aminay. Mety eo ampanasana vilia ianao, mety sady mihaino ianao no mitsikilo ihany hoe izy andray no mamifandaro anao isaky ny ora tahaka izao dia izay mirahalahy. Dia afaka janontsika ao anatina minitra vitsy, akoatrany hoe ny ambony fiara ianao mety maheno onjam-peo dia tazomy ihany ny familiana pasao dia midona ambotao eo. Fa ho antsika any anatin'ny tokantrano dia afaka mba miara-mivavaka aminay ato anatin'ny fahitalavitra hivavaka isika. Raha eo mbola mangataka ny fanamasina ao an-trano zay, hitari-dalana anay amin'ny fitolo-tsaina, fahiratan-tsaina, fahatakarana, ahafahanay mampita ny hafatra sy ny teninao, ahafahanay ihany koa mampalala ny olona ny tena ny lalana marina sy ny sitraponao. Ka tahio ny teninao Jesosy, tahio ny hafatra zay hoentina eto amin'ity androany ity mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra angamba pasteur dia Samuel voalohany toko 7:20 mialatsiny dia ny 9:7. Samuel voalohany toko 7:20 dia ny 9:7 ihany no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Nabala no anaran-dralehilahy ary Abigaela no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy izy, fa ny lahy kosa sarpo sy ratsy amin'izay atao, ary isan'ny taranaka Kaleba izy. Izay tenin'Andriamanitra zay pasteur no entintsika indray aloha azavaina amin'ity androany ity angalatsika ao anatin'ireo loha hevitra anaken'ireo. Nabala ozy ny anaran-dralehilahy, Abigaela ny anaran-dra vehivavy, vehivavy endry sady tsara tarehy, fa ny lahy kosa sarpo sy ratsy amin'izay atao. Hitako efa manana fanazavana ianao dia avy eo ampiko fotsiny. Ya, tantarany Nabala zay nresanao zay pasteur, Nabala sy Abigaila, tokantrano anankiray zay ny tena marina moa zany ny maty le rangahy io, vokatr'izay toetran'izay maizy azy zay amin'le hoe mahasarpo, be rehaka, be avinavina,
ratsy am'izay atao. Ratsy am'izay ataony rehetrarehetra ary tena zay no manam-pirofo fa fana ratsy lay manosika olona amina zavatra takan'ireny pasteur. Na nirana aza nihiraka Davida niresaka tamin'io rangahy io de tsy mba namakafaka akory izy hoe marina sa tsy marina fa tonga de niseho ny avinaviny sy ny fanambaniny sy inona moa Davida ozy de inona zay mpanompony iza moa izy Davida iza moa zay zanaky Jese ozy izy inona ny raharaiko an'izany raha tonga amin'ny fiteny tanora am'izao de inona ny vadika totoa am'izany tsy tia lalan'izany a zany natsoina hoe nabala zany patron be inona ny raharaiko an'izany satria nanano na izy azy izy tam'izany nanana maizy azy tsara vady tsara asa nandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra fa io pasteur marina foana na i Abigail aza de lasa ohatrany hoe maty anga le fitiavana miaina le fitiavana any ka rehefa nahitany Davida izy de netsampina kany amin'ny Davida vokatr'izay toetrany ty nabala ity zay anisan'ny manimba tokoa ary mandrava olona be de be tanora ray aman-dreny lehilahy vehivavy ity resaka hoe avinavina ity tsika zany nandray zany koa moa zao ny fiainana malaza am'izao fotoana zao le resaka Facebook sy internet ary ndraindray voafitaka ihany satria ny olona nge rehefa miseho Facebook zany mpanan-karena daholo tsara tare daholo na hosorana tsy hitany ao anatiny fa le eo hita maseho fotsiny misy an'le hoe tsy haiko na make-up sa ina ny anarandray de tena misy olona raha moa voafitaka mihitsy hoe ny fampiresaka atao amin'ny Facebook de rehefa niona am'izay kay be tena efa ramatoa efa tena efa namboarina ny efa tena anina be efa tena nandalo retapazy be kay de tena hoe teo voataitra ka le izy lasa mitondra fijereny amintsika zay hoe mijery ivelany fa misy olona ndraindray tsy azonao tsaraina ty ivelany mihitsy ary zay no maharatsy an'le avinavina pasteur amin'ny resaka tokantrano sy fiainam-pitiavana io misy olona zao nany am'le resaka fianakaviana azy manana olana any am'le resaka fifandraisana am'le rafozana sy ny zobavy sy ny fianakavia le fianakavia anankiray tsy na ohatrany somary mialatsiny tambanivohatra de ny le anankiray somary hoe maharakaraka amin'ny resaka aviana de rehefa miona de mandeha le teny sy le esoeso hoe ary ny fianakaviana reo ohatrany olona tambanivohatra ohatrany olona tsy nianatra ohatrany olona ohatran'izao nefa reny zavatra reny zany mifantsika ihany reny ary mikiky manginy reny araka le tenitsika teo araka le fandarana tamin'ny voalohany lasa ohatrany hoe mivadika cancer le izy de amin'ny fotoana tsy ampozinao mipoka am'izay le ady eo anatin'ny tokantrano hoe tadidiko nge le teninao mikasika mamanay tadidiko ianao le nanambany sy naniritsirany dadanay ary lizy moa zany raha ho an'ny olona célibat nampitovo de mitondra sakana be dehibe mihitsy ionivon'ny tokantrano satria raha misy olona zao le boazanao nge riavana le sakanao sy le anjara voatendranao nge tsy voatery hoe tonga de olona mirentirety be zay zany ny ao an-tsain'ny tanora hoe boaza zany nge tena olona manakatao manakarena sady mpanompon'Andriamanitra be sy ny sisa fa nindray le boazanao olona tsotsotra ny ran'Andriamanitra eo aminao ho anjara fitiavana ho anao de misy olona koa ankehitriny zany pasteur sady manomboka hidirantsika makany am'ilay teboka faharoa de tena hoe fananangana fiainam-pitiavana efa niaraka de efa nilokaloka fa hifanambady hifankatia ho ampakariko vady ianao no anjarako ianao no tena tiako marina fa sahirakirana ianao marina fa ohatrany somary mahantra ny fianakavianao fa za tsy mijery an'izany tsy raharaiko zany jamba ny fitiavana anao aho babinao chéri babinao malala sy ny sisa taty aoriana nefa mivadika tampoka tonga de namety teny marary de mifaranana le fitiavana faranana le rava le tokantrano tao anatin'izay nefa pasteur anisan'ny mitondra le faravan'le tokantrano io zany le hoe teo le avinavina sy le anina iny olona ilikeo androany iny tsy fantatra hoe mety hifanena amin'iny ianao rapitso tsy le tambany voadatso ny hitanao eo le navoan'le rahalany Davida le manam-pepony Davida foana ianao rangamaimbo ianao any amin'ny ondro ny sazanao ianao any anaty labosy any anaty ala any ny sazanao any amin'ny ondro ny dady ianao fa ty andapa zany sazanao zay olona nianatra no mendrika ty amin'ny lapa sy ny anina fa ianao nge olona tsy nahita solaitra ora vitsivitsy taoriana zay tenyny rahalany Davida zay tsy haiko ny Eliaba na Isama na iza ny teny an'iny
de nahitany Davida izy nandalo teo anatrehany ary tsy maintsy miondrika ny lohany na tiana tsy tia pasteur satria teo ampelantanany Davida ny lohany Goliath. Tanao zany ny olona mety ambaninao sy atao tsinitsinina androany sy mety tsiratsirainao androany mety hitondra famonjenao anao rapitso ary mety ho anavitra anao mihitsy azy. Ka raha tanora ianao zany mijery an'ity fandarana ity de anisan'ny fomba fiadin'ny Satana ary fanamaloto fanaratsy mihitsy zay manosika sy mitondra fandravana fiainam-pitiavana be dehibe ary mahatonga ny olona tsy havanina amin'ny resaka tontolo ara-pitiavana de atosiko le fanaratsy atosiko ny devolony olona hiavinavina hitsara ivelany anao tsinitsinina anambany ohatran'izany. De rehefa rava nefa izy rehefa aveo pasteur de misy ihany koa le teboka faharoa le hoe tsika moa zany zao le miresaka le hoe fanaratsy enina de voly enina mitondra tsy fahavanonana fiainam-pitiavana sy tokantrano mandrava tokantrano mandrava fiainam-pitiavana mandrava tena motika tanteraka eto zao saropo saropo le avinavina ihany zay le resaka friarana sy ratsy am'izay atao ratsy am'izay atao rehetrarehetra fa eo am'izay rehefa tsy tanteraka le izy de mimoaka vava ny andany sy ny akilana zay le zavatra faharoa reo zavatra no tenen'ny olo tianao zay zany tsy mahatsara le famatopatotra sy manao voady sy fanekena misy mandeha ny tendrombohitra any de eny ny tendrombohitra eny de mivoady de mifanaiky de tena hoe ianao naotran'izao ny ianao naotran'izao de misy aza moa ny any sasany zany tena hoe manoratra am'ireny vato lampy reny manoratra nyreny hazo reny didina amin'ny antso mihitsy de asina sarina cœur de asina raha ohatrany anazy zany zao hoe F de asina Frédéric zany le anarako de le madamako zany Clara de asina F C zany de tena de manao asina cœur de asina le flesy mitifitra makariny de mifamatitra eo de rehefa aveo nefa le izy tsy aminay zany nenay milamina tsara fa misy fiainam-pitiavana zany manomboka tsy milama le izy aty aoriana de mifamoaka vava am'izay de le anankiray aty aoriana manangana tokantrano manangana fiainana vaovao fa nisy tenina voaka le anankiray ary zay ihany koa mamarina le hoe malaky atoko faharoa andiny fa 5 any amin'ny tapany farany malaky atoko faharoa andiny fa 5 any amin'ny tapany farany manao hoe aoka tsisy amitaka ny vadiny fatany rany tandremo mifananareo izy ny tompo tandremo mifananareo zava-dozy eo mason'Andriamanitra hoe nisy olona niankim-pota aminao tena tianao ary nareo fa mifanaiky na de tsy mbola vita ninina aza de aveo izy nivadinao tampoka mamoaka feo miteny ny olona iny manoziny ny olona iny pasteur zany hoe amin'ny alalan'ny teny zany le fanaratsy anankiray am'ty indray mitoraka teny amin'ny alalan'ny teny sy ny fanozonana ataon'ny olo tiana sy ny olona niaraka taminao teo aloha ary fananao fanekena sy famatorana taminao le voalohany resantsika de hoe le olona manambombony tena miavinavina manao tsinitsinina tsy mendrika anay ianao tsy saza anay ianao tsy loatranao zao no anana fa zavatra faharoa ihany koa zay hitatsika matetika eny amin'ny fiainana eny dinio tsara ny zavatra resanay amin'ny rahalahy aza mihinana ambolony fa io olona niaraka taminao io raha tena nisy voadina fanekena ny fanaovanareo mamoaka teny aminao fa misy fiatraikany pasteur aty arina aty na am'le tokantranonao am'izao fotoana zao na amin'ny taranakao na amin'ny asanao misy kazana ozona ohatrany tsy tena mety afaka zany pasteur Joni ia mazava lay fanazavana ry havana mpanaraka ny fahita lavitra betsaka mihitsy pasteur ny zavatra hita ohatr'izany rehefa miresaka amina olona ao anatin'ny tokantrano rehefa mandray olona anankiray zay zao tovovavy eo amin'ny tsy haiko 5 taona eo efa nanambady de misaraka de mila vavaka foana moa izy de miresaka de rehefa mandalina zany ianao io baiboly io sy le zavatra nisy tany aloha de misikotra satria raha fa tsy hitanao koa mifototsy ny olana tsy hainao ny mamany hoe raha ty micro ty zao marary de tsy maintsy le fototsy le hoe aiza ny marary aloha fa tsy le tonga de aty amin'ilay aty amin'ny lohany aty no kitianao fa tsy maintsy any amin'ny fotony any de rehefa nadiadina io tovovavy io de misy taona nanontany pasteur hoe olona manahoana mba nirinao tamin'ny anao mbola tao anatin'ny fatanorano izy zany efa sarabany de zao ozy pasteur mba naniry le kely maso reny sono zany na vazaha de rehefa niteny an'izany tao amin'ny maman ozy le mamany zany de nisy teny navoaka amin'ny mamany hoe amin'ny fotoana zany ianao manambady sono de adininao tanteraka mihitsy de nanambady le vehivavy nefa gasy fa nisaraka zany hoe noho lay teny le mamany zany de lasa mitondra
karazana faravana tany am'le ara-pitiavana fanahy maloto zany de ianao moa manady ady foana rehefa miresaka amin'ny olona tsy hoe tonga de makambolony de hoe iza ny diso na iza ny marina fa rehefa napita aminy nampahalala anazy hoe zay teny ny mamanao zay de misy fiatraikany amin'ny ara-pitiavana ary io mila takatra ny ray aman-dreny misy ray aman-dreny nge pastera tsy mitovy mihitsy nge za zao tsy mitovy any génération ny dadanay zao fa 70 ans de za zany tsy haiko hoe latsaka 70 taona ty arina ve sa 30 taona de tsy mitovy mihitsy ohatra zay mianaka samy manana ny génération samy manana ny tiny mety tamin'ny dadanay zao ohatra hoa mety hoe ny fanambadiana tam'zany hoe zanakarina tsy ananina ny tokony hovadinao azo pastera tsara de rehefa aty amy génération anao efa le misafidy am'izay anao hoe mba ohatry zao kosy mba ohatry zao kosa ny fiainako mba maniry mba hanana zavatra tsara zany nge ny tanora am'izao ny tanora am'izao zany pastera efa fetsy be rehefa miaraka amin'ny olo tiny izy de olona misitona anazy miakatra fa tsy misitona anazy midina fa eo am'le izy ndray nefany le tenyny le ray aman-dreny teo mantsy anao ny teny an'le hoe tenyny le olona niaraka fa mitovy any reo le ray aman-dreny sy le olona niaraka sy le vavavoaka de mahatonga faravana de eo zany mila fantatra ny ray aman-dreny koa za zany te ampafantatra mihitsy pastera satria tsy ndraindray tsy le olona mpivady koa misy fanahy maloto le resakitsika fa le ray aman-dreny io tenin'ny ray aman-dreny am'zanany io nge zay adala ny toandray ny fanahy ratsy io pastera efa somary ny sokafanao ihany iny varavarana iny pastera fa ho resatsika amin'ny fotoana manaraka iny le hoe ozona avy amin'ny ray aman-dreny fa somary miverina kely tsika atao anatin'le hoe avinavina frère ihany zay le voalohany lay diso mieritreritra manambony tena loatra ianao diso mieritreritra loatra ianao fa tsara manja mendrika manam-pahaizana sy ny sisa ka lasa manidiny varavarana rehetrarehetra ny tsy fantatrao de ty fanaratsy ny ambadika ao ianao zany mieritreritra hoe fetsy be ianao maranitra be fa tavela eo ianao ary misy zavatra be de be mihidy eo amin'ny fiainanao vokatry zay karazana karaktera zay ary mety tsy anao rery ihany nitratran'izy io fa le famianareo le fianakaviana mihitsiny de zao foana ny teniko aza tezitra rehefa mandrifandarina ohatran'izao mareta fahamarinana anisan'ny lalana anankiray mitondranao any amin'ny délivrance na amin'ny fanafana de anao miaritra fahamarinana zany hoe na marary aminao aza le teny reanao sy le fampianarana aza pina ny tele aza vadika ny facebook aza vadika ny radio enoy hatramin'ny farany fa mitondra fanasitranana ao anatinao zay zavatra zay ny resaka anko pasera mikasika le hoe olo-tiana io zany tsy vitan'le hoe tsika manko miresaka le hoe délivrance iny aloha zany en général mila an'izay fanafahany zay fa misy zavatra mila reparena ohatra niaraka tamin'ny olona ianao zao ohatra tsy mbola vita ninino nareo de niteraky nareo satria fa nilokaloka be sy ny famatotra narinao le olona rehefa avy ao na tianao na tsy tianao amin'ny fotoana manozy niny olo tianao iny olona niaraka taminao iny tsy maintsy misy zavatra mialoalo manaraka anao any am'izay lenao rehetrarehetra any indrindrandrindra raha nisy fadosonao tao anatin'le izy raha nisy fadosonao de zay le hoe mila reparena le izy pasteur mitodika ianao zany mety tsy afaka hiaraka itsony ianao am'ilay olona satria fa manambady nareo roa ohatra fa lay zazakely kosa satria zanakao io de andraikitrao io ary adidinao ny mamela azy reparena raha misy zavatra koa azo ifonana de zay le hoe mirepare an'le izy fa tsy hoe ianao sady efa niala nisy fadosonao mbola ianao koa mibevava zany ange le olana misy ianao nefa namarana tampoka le fiarahana mbola ianao koa mibevava de manozona ny olona de jereo fa lasa na ny asanao na ny fidiram-bolanao na ny zavatra rehetrarehetra rava satria ozy izy le malaky atoko faharoandiny fahadimy folo tapany fara manao hoe aza mamitaka ny vadiny fahatanyranao tandremo mifanahanareo lasa manakery le ozona lasa mitondra tsy fahavanonana any amin'ny fiainanao mihitsy izay zavatra izay ka azo atao ihany zany lay mirepare an'le izy pasteur Johnny ary any amin'ny lafiny faharoa am'izay de miverina any am'le resaka hoe ilaina le délivrance satria iny zany na ny fona tany am'le olona renao na ny aiky ny fadosonao ianao de nanao réparation any ko hoe
mety tsy ho tafaraka tsonytsika fa alohatsika tsy miady a raha misy zavatra azo fanampiananao a dia tsofoky rano ianao a apiko ianao sy ny sisa sy ny sisa fa ao anatin'ny resaka tontolo ara-panahy tsy maintsy mila vahana le fiainan'le olona pasteur am'izay karazana fananahozina izay raha le tantarany Abigaël teto pasteur i Nabala tena mahay vava mihitsy raha nisoa nataony Davida sy ny mpanompony zany rehefa vakinao hatramin'ny farany io tantara io de ny androny ondrony Nabala ary tsisy very ozy na iray ary tany etsa de nefa rehefa tonga tao lay mpanompony Davida de mafy be le vavany Nabala hoe inona moa zay Davida sy mpanompony rehetra ary miala aminy ahoana ny ondroko zany tam'izany manety volon'ondro mantsy fety be de omeko an'ny olona zay tsy fantako fa na de niezaka ary Abigaël nanafina an'izany satria nisy taona izy naniraka mpanompony Abigaël hoe andana maka sakafo fa ratsy zany teny mpanompontsika zany ratsy zany teny mivadiko zany tena hoe ratsy amin'ny atao izy andao hoarovana fa tsy voaro misy zavatra zany tsy voaro mihitsy ia fa taoriana kely de araky ny teninao tany am-pindohany hoe maty Nabala avy eo nefany niatsapy tany amin'ny Davida indray Abigaël misy zavatra mila amboarina araky le teninao teo pasteur hoe mila préparena mila réparena mila amboarina mihitsy io mantsy io vavavavy io na lahy zany io na vavy de tokony fehezina ihany satria jereo nge ao anatin'ny tokantrano nge zao misy manaraka atsika pasteur de tena miteny hoe za mihitsy ny tantarain'ny pasteur tena fa taizarina zay tsika ngamono resaka amin'ny olona be da be ry pasteur fa ny fanamasina koa mampafantatra ary zay le ilainan'le hoe manatonany amin'ilay fiangonana zay misy anao de ametraha-tanana délivrena aza miavinavina ozy tsika tam'le fandarana voalohany aza miavinavina hoe tsy tena zavy de ho ametraha-tanana zany ary io nefa pasteur reto nge mpanompon'Andriamanitra zany Abigaël sy Nabala zany Davida zany fa misy mpanompon'Andriamanitra nefa de zay mihitsy tsy mahana fanomezam-pahasoavana izy am'le délivrance nefa ao anatiny eo koa misy zavatra mamatotra de tsara manetry tena faraparanatsika ny fandarana androany pasteur efa ny somary niotra kely lerinetsika amin'ny raha laha moa somary fofo ihany ny fandaratsika lay zavatra avy any amin'ilay olo tianao le zavatra avy any amin'le fanaratsy na le ozony avy am'le olona niaraka taminao taloha zay zany le teboka faroresantsika teto de voalohany de le hoe le avinavina sy le fanaovana tsinitsinina ny hafa sy le ianao manambanimbany maniratsiry hitra amin'ny fahatelotsika manaraka tsika de resaka ndray a efa somary natsitika eo teo le hoe manana ndraikitra lehibe koa ny ray aman-dreny amin'ny resaka fianam-pitiavana sy tokantrano io fa zay aloha ny androany saleo tahin'Andriamanitra tafaka Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tanteny tsy mba Aku nanisik, mampu nyampai.